Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity hariva ity ny vaovao tamin'ity anio ity navoaka ny senita ny vokatra vonjy maika momba ny fifidianana solombavam-bahoaka efa hita taratra ihany zany amin'izao fotoana izao hoe hanao ahoana mety ho tahaka ny ahoana no endriky ny anteny miaram-pirenena vaovao fandarana mikolo hevitra ezahana hifampikoloana sy hifampitaizana kanefa anehoana hevitra maro lafy ihany koa vokatra zany tahaka ny mahazatra manambahiny isika amin'ity ariva ity atao anatin'ny fandarana omentsika voninahitra ny Andriambavilanitra Ramatoa Vonitatamo Razafindrakoto manampahaizana manokana momba ny psychologie sociale miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny mikolo hevitra. Miaraba ny Enkiaja, miaraba ny Zimbrala, miaraba ny mpanaraka ny fandarana na amin'ny radio na amin'ny télé ny tokantrano sy amin'izay toerana misy azy avy. Manaraka zany vahintsika ihany koa amin'ity ariva ity ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Soavina Rigobert Rakotoarso miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana. Eny faly miaraba atsika rehetra ombako manana ny tenin'ny Anabavy-Tatamo miaraba ny rahalahyko ihany koa. Miaraba nareo atao fandarana ny teknisiana ary isika rehetra manaraka ny tokantrano rehetra. Mazava ho azy moa fa ny asan'ny solombavam-bahoaka, ny asan'ny ben'ny tanàna samy asam-bahoaka avokoa dia nezahanao maro lafy ny hevitra ao anatin'izay eo faneho-kevitra eto amin'ny mikolo hevitra izay candidat solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko MMM farany teo mpana politika ihany koa Yves Ramarjona tonga soa eto amin'ny fandarana indray. Solonao tompoko miaraba sy nanasa ary miaraba ihany koa ny Simenada miaraka maneho hevitra eto ary miaraba sy mirary soa ny mpanaraka rehetra. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara hanao ahoana ny hoavy ny firenena aiza ho aiza misy antsika inona ny foto-kevitra aiza ny tokony apetraka ny adihevitra amin'izao kiondalana misy ny firenena izao arahantsika vetivety aloha ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika ny hoe ahoana ny fijerin'izy ireo an'izany solombavam-bahoaka izany inona no andrasan'izy ireo amin'ireo solombavam-bahoaka ireo sokafantsika ny adihevitra rehefa avy eo manoloana indrindra ihany koa anireo teboka maromaro mafapana eto amin'ny firenena arahantsika vetran'izany. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana faizana farafaratsiny jeriny lafiny rehetrarehetra izy raha ny tena marina aloha ny député tokony hanaovan'ny tokony hampisy fiovana eto amin'ny firenena raha ohatra ka mandeha amin'ny rary sy nisy ny fitondrana ny raharam-panjakana. Fa raha hoe mity foana zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy hiova mihitsy ny firenena malagasy hahantra foana mandrakizay ka mandrakizay. Afaka mitondra fiovana ny député eo amin'ny firenena sy eo amin'ny manodidina satria izy ny solombavam-bahoaka dia izy afaka mitsofoka eny amin'ny vahoaka manodidina anazy. Arak'izay madéputé azay dia hitondra ny etaetam-bahoaka arak'izay tokony izy fa tsy kosa anao mpimamba fitondrana anao zavatra tahaka ny teo aloha ndray dia ho zavatra sarotra izay zavatra izay dia fa dia miankina amintsika vahoaka zany satria safiditsika ny tadavina dia miankina aminao vahoaka tsirairay zany no hiateran'ny fonty firenentsika. Dia afaka mitondra fiovana ny député satria ny député dia atao hoe solombavam-bahoaka ary solombavam-bahoaka mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka kanefa kosa ny tsy tokony atao fitaovana politika ny député hoentina anongana zay président lany eo dia hitsara indray ny vahoaka fa ny député zany tokony hoe fiaraha-miasa zany ny ilaina fa tsy hoe zay maro anisa ho atsimbazaza no andeha nanongana zay président lany eo indray dia izy korotana indray eto amin'ny firenena dia mijaly ilay vahoaka matsika. Afaka mitondra fiovana eto amin'ny firenena ny député raha toka tena hoe ny etaetam-bahoaka sy ny fanirian'ny vahoaka tokoa ny tena hoentiny eo amin'ny firenena fa tsy ho tia tena na ohatrany hoe ny tenany ihany no jereny fa tena tena mijery ny vahoaka izy dia afaka mitondra. Afaka hitondra fiovana izy raha ohatra ka vonona ny andrainy andraiky ny didiny amin'ny maha-député azy. Aloha zany mbola miankina tsy fantatsy fa arakarak'izay fotoana izao ihany zany ny ampivoatra sy mampivoatra anazy. Afaka mitondra fiovana eto firenena izy raha tena mandray le etaetan'ilay vahoaka. Afaka mitondra izy raha mitondra ny etaetam-bahoaka. Ampy manokana amin'ny maha-olo-pirenena anazy dia afaka mitondra fiovana eto firenena ny député satria ny député mitondra ny feon'ny vahoaka miainga avy any fotony dia ny député koa zany ny solombavam-bahoaka zany mitondra ny etaetam-bahoaka miakatra makany ambony amin'ny etaetam-bahoaka avy aty ambany.
raha olo-kendry aloha dia afaka mitondra tsara ny député koa raha ohatra ka hoe mahay mijery majinika izy dia tafita ny vahoaka majinika fa tsy tia tena tia vola raha mitsiliny sosialy mbahoaka izy dia afaka raha tokony rariny sinitsiny aloha raha tokony hitondra fiovana satria mitondra ny etaetam-bahoaka ny etaetam-bahoaka zany dia député ny tena tokony lohalarana amin'izany mihitsy ny etaetam-vahoaka tsinona tsy maintsy izy mampita dia izy mitondra ny afatra ny vahoaka mijery an'ilay vahoaka majinika zany satria raha ohatra anay ve afaka ny teny raha tsy izy mahafantatra midina dia izy no mitondra ny etaetan'ilay vahoaka dia tokony hitondra fiovana betsaka izy zany afaka raha ohatra ka manao ny asa marina izy tsy tia tena ka mitondra ny tenin'ny vahoaka any amin'ny antenimieram-pirenena député solombavam-bahoaka afaka mitondra mihitsy ka satria izy ny solo-tenantsika vahoaka eo anivon'ny présidentielle raha tsy tia tena izy dia tsy tia tena komplekena tokony afaka hanova mihitsy tokony ny tena ho marina zao dia tokony ho afaka ampiova ny firenena izy raha manao ny asany izy dia afaka mitondra fiovana fa raha ohatrany hatramin'izay tsy mampiseho ny heviny amin'ny vahoaka mihitsy raha mandala ny fahamarinana izy dia vitany tsara ny asany tokony ampiova ny vahoaka tia fotony mihitsy ny député satria izy no mitondra feo amin'ny vahoaka avy aty amin'ny toerana iva sy ny ambany toerana rehetra tokony tondra fiovana ho an'ny vahoaka izany satria ireo no manakaiky ny fon'ny vahoaka kokoa tena afaka mihitsy ka satria izy mitondra ny etaetam-bahoaka rehetrako dia afaka amin'ny fitondrany etaetam-bahoaka izay dia izy no tokony afaka manamboatra ny fitondrana rehetrarehetra Ianary ao ianary tompoko lasy tompoko vavy izay ny hevitry ny olo-pirenena mahakasika ny hoe député amin'izao fotoana izao moa zany ny vaovao farany a mitarika aloha zany raha vokatra vonjamaika ny univony mapara manaraka azy ao ny mouvance aravalo a ny MMM ihany koa ny indépendant ihany koa mafantatra fa maromaro a no lany vokatra vonjamaika ihany nefa izany rehetra izany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao manoloana izany dia ny hoe anao ahoana ny orampitsony Madagasikara ampy ampilamina ny firenena ve ny hoe misy député lany amin'izao fotoana izao zany a ho fantatra rehefa afaka andro maromaro ny vokatra ofisialy ary isy filoham-pirenena ihany koa fantatra aloha andro amin'ny 20 janoary ampy ve zay ahafahantsika mifioka amin'izay fa efa ho tafavoakany ihany Madagasikara metsika voninahitra ny andriambavilanitra avy hatrany ataoko hoe tsy ampy voalohany aloha nanahoana ny fomba nahatanteran'le fifidianana ny faharoa arakaraka an'izay a ina daholo no critère nametrahana reo candidat reo indrindra dia efa tsoroko avy hatrany ny niaraka tamin'ny fitondrana eo amin'ny toerana ny fahatelo manarakaraka an'izay a dia mahafantatra tsara ny andraiky ny vera olo ireo satria raha ny fijeriko amin'ny mahazana fotoana fohy monja no nesehony iny hoe député miaraka amin'ny mapara zany tiako tenenina zay ngambany candidat député farany teo Yves Ramarijona ho anandray aloha dia fomba hijereko azy dia tsotra matoa ny olona tonga mifidy nandatsabato dia ny zavatra ny tediaviny voalohany dia ny fialana atao amin'ny tetezamita mba isy zavatra ara-dalàna amin'izay ka rehefa misy ny député misy ny filoham-pirenena ampy izay anovana n'le fiainam-bahoaka amin'izay satria maninona le izy no ampy satria ho avy ny reconnaissance internationale ho avy ny financement extérieur hiverina ny AGOA ho avy ny partenaire rehetrrehetra dikan'izany dia tsara ny zavatra fifandray teo raha tsy nisy an'izany zavatra zany vola boîte rose fotsiny ny ainana teto dia velona le olona ka vao maika ave misy zany zavatra zany inona tetaviny fanjakana ka ho ana aloha zany politiquement io ampy fa ny zavatra ho problème ho avoaka an'le résultat ny zavatra sy fantatra rehefa avy eo hoe isy manifestation sa tsisy manifestation fa ho ana ny etsoko ny olona voalohany indrindra aloha dia hoe miaraba n'le député lany fantatro ny andraikitra zareo fa enjana ave na io filazana fotsiny hoe telo amin'ny dimapolo sy ny telopolo io ara na ny équilibre anatiny io raha sarotra be ny gérer an'izay fetifety aloha monsieur Rigobert rakotarso ny zavatra tokony fantatra aloha hatreto aloha dia andao iarahaba n'ireo solomavambahoaka fiarabana
vonjy maika koa ny fiarabana ataoko satria mbola tsy fantatra ny any amin'ny CES sy ny fa iny moa zany navoaka ny senita dia rariny loatra kosa raha arabaina satria nisy ezaka natao vo tonga am'izany toerana hoe solombavam-bahoaka vonjy maika aloha ny zavatra andrasana amin'ireo solombavam-bahoaka ireo dia miandrandany zany daholo ny vahoaka malagasy na dia ampahany ihany ary no ny safidy ny hoe andeha hifidy an'ireo solombavam-bahoaka isika izay zavatra zay dia misy zavatra tokony hojerena ihany fa somary mampatahotra amina hoe 7 49% na 50% ny olona eto Madagasikara no mifidy azy ho an'ny feno 80 taona na ny présidentielle zany na ihany ko ho an'ny solombavam-bahoaka ny zavatra tiako ampitana ao anatin'izay dia hoe mila ezaka avy amin'ireo solombavam-bahoaka lan'ireo ny hoentina mampandroso ny firenena ka manahirana na ny isan'ny député lany zay teneninao fa 350 ny mapara ary 30 ny mouvance ara-valomanana 20 ny MMM 70 ny indépendant ngambitsika tonga dia mahita ary misy lecture politique tokony ho fantariny mpanao politique fa raha miteny 70 anao anatina indépendant mbola nazava bebe koa an'izay tsika rehefa avy eo dia tazana fa leo manomboka leo politique ny malagasy ary manomboka mahay misafidy izy mahay mijery ny tokony olona apetrany isolo vava azy fanontaniana mipetraka ary mety tsy ho voavaly koa anahy satria izaho moa tsy candidat ny solombavam-bahoaka dia hoe tena isolo tena ny vahoaka isolo vavan'ny vahoaka ave ireo solombavam-bahoaka raiky 200 reo ny rarina aloha dia mba isolo izy ho hitantsika moa zay ao anatin'ny adefitra le 70 misy indépendant mety misy ihany keo avy amin'ireo antoko politique kely maro samihafa mbola tsy azontsika moa ny antsipriany lava dia lava ny listra any keo ny voaka teny anivon'ny senita mifampitohy amin'izay ahoana zany zao no endriky ny tontolo politika misy eto amintsika manomboka zao tsy tokony efa ionona zany ve ny olona ilamina fa hoe efa reo ny solombavam-bahoaka efa hivoaka ny filoham-pirenena tokony efa mba aiza amin'izay ny fampandrosoana ara-toe-karena zay ny tokony mpanjiny tsy resaka ny ara-toe-karena lazaiko teo hoe ny fantatry ndrehetra hoe psychologie sociale et communication voalohany atao hoe tokony ionona ve ny olona tsy tokony ionona sika tamin'ny zavatra rehetra nisy teto hatramin'izay saingy kosa ny malagasy manana n'ilay fomba hoe efizay dia efa mety ohatra ny raha iteny ny resaky ny anada eva teo zao hoe velona ny vahoaka raha fanadiadiana manana ny fahaveloman'ny vahoaka le vahoaka mety hoe andriamanitra tsy manala ny aina izay namboariny tao anatin'ilay olona fotsiny fa sampona sembana ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha tsy teny fotsiny ohatra tsotra sady anankiray manahoana ry la réunion kely sy ny lalina pefloiny raha ny vazatany amin'izay toerana misy azy zatra misy azy ve na isika izay zatra monina any amin'ny toerana misy atrika hoe trano madio rivotra madio mihinana no ny aina teny velona ve tsika ohatran'izay efa sarotra be ny mety typhoïde mety nahazo atsika fa zareo mipetraka eny ainy miaina aminy manao izy hoe zay ny zavatra misy andriamanitra zay nanao ny aina eo anatiny no tsy manala azy fa tsy mino mihitsy fa nisy fahaveloma vahoaka malagasy teto fa isika malagasy manao fomba ihany koa le tsy miadiko baya kely mo manao ny fomba ihany koa ny hoe tokatrano tsy ahaka ka za zany amin'ny lafiny toe-karena lazaiko hoe tsy tena toe-karena no lazaiko fa ny redevabilité sociale mifona miteny vazaha kely fotsiny fa terme technique no mety ho lazaiko rehefa avy eo hors sujet raha mety an'izay zay indrindra matsy hoe anao ahoana no mety ho lanjan'ireo solombavam-bahoaka reo amin'ny vahoaka zay zany ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao nao ahoana no endriky ny fitondrana zany atsoatsy inona marina ny tena ho ataon'ireo solombavam-bahoaka reo mazava amin'izy ireo ve zany mazava amin'ny olo-pirenena ve zany inona ny tsara ho apetraka amin'ny toerana zany ny fanazavana mandedina zay Rigobert Kotarso za ohatra hoe te hiverina kely mihitsy aloha mba angataka minitra raha azo atao ny langage politique nataonareo solombavam-bahoaka atao hoe mba hita tamin'ireny fanaovana ny fampelezan-kevitra na tamin'ny radio zany na tamin'ny ainao manjery rehetra zay nahitana taratra na teny antoerana zay nanaovana le fampelezan-kevitra reny indraindray le candidat mialatsiny misy candidat namako ato milatsaka atao anatin'izany tsy fantatry le candidat député akory na ny zavatra ho ataony raha tahiny ka lany tokoa izy amin'izany solombavam-bahoaka izany indraindray misy mampifangaro amin'ny asanay be ny tanàna ary ny zavatra ataony reny candidat solombavam-bahoaka reny angamba tsy fanomezantsiny fa fandesen-drahatra moa izy reny
hoan'le olona zay ifidy azy fa ny zavatra ohatrany hoe taratra ho an'ny firenena ary zay ny tokony ho apetraka mihitsy ho an'ireo raiky amin'ny 50 lany dia ny hoe ny fitondrana ny feon'le vahoaka na dia fa atao hoe vitsy ary satria azadino fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny nahazo 50 isanjato amina alany azy any anatin'ny circonscription misy azy na ny district misy azy lakotsiny zay zavatra zay nefa dia misy zavatra azo horesahana ihany amin'ny hoe tsy nahazahoana ny 50 isanjato ianao na ny fanakaiky tokoa fa ny matetika dia ny 20 telopolo eo ny be indrindra zay zavatra zay nefa dia mitaky ho an'ny vahoaka zay ny fidy ho anao satria rehefa lany député ianao tsy député ho an'le district na alany ianao ny etsona anao fa député de Madagasikara ka azadino raha ohatra anao fomba any zavatra nataon'ireo solombavam-bahoaka tany aloha mba tsy hitanisan'izany tsika fa lany fotoana raha ireny fomba ireny no entina hiverina eto dia tsy misy zavatra andrasana mialatsiny misy oenikajy tsy misy zavatra azo keritreretana ho andrasana amin'ireo fa ny ilaina ao anatin'ireo député lany ireo dia hoe manana ny volonté politique avy izy aloha tena isolo vavan'le vahoaka any amin'ny toerana nahalany azy tena hiara-iasa aminay be ny tanàna avy izy fa tsy hanavakavaka ohatran'ny fomba ny fanaony sasany teo aloha ary zany zavatra nisy ny ainana teto za zany ohatrany kelikely ihany ny finoko amin'ny resaka hoe inona no andrasana amin'ireo olona ireo fa nirariko dia mba iova amin'ny fomba fijery satria tsika tsy afaka hiala mihitsy fa ny fanovana no takina teto zay kosa aloha zany a dia tsy azo dikevitra mihitsy ka rehefa ao anatin'izay fanovana izay dia engany satria ny fototra ny fampandrosoana ny tsy ny filohan'ny repoblika fa ny solo mavam-bahoaka eo mihitsy zany ny tokony apetraka hoe manana andraikitra adidy lehibe hitondrana ny firenena ny solo mavam-bahoaka ny fametrana ny prime ministre raha misy ny kajikajy politika atao dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny firenena indray dia hiverina indray sika any amin'ny fahavoazana lehibe resantsika le resaka prime ministre rehefa eo satria efa mandeha ny kajy efa manomboka hitahita le izy fa mitovy hevitra amin'izay ve anao hoe somary miahihany amin'ny zavatra azo antenaina amin'ireo député ireo amin'ireo endrin'ireo zany raha ny vokatra vonjymay hoana aloha everiko fa normal le réaction satria tsy ao anatin'ny tontolon'ny politika fa hoana ny manao ny politika tosa hoe raha zay ny fomba hijerena azy a dia tsy tokony nasiana ny fifidianana tsy tokony mifidy an'ireo olon'ireo tsika fa zany ndray dia miteny hoe matoa ny olona mifidy an'ireo araka n'le fanadiadiana teo a dia mananteny ireo olona mifidy ireo fa hitondra fanovany ireo olon'ireo hitondra fiovana be dia be ka raha manana an'izay etika zay ireo député lan'ireo a dia misy fanatsarana misy fiovana ary ozy izy ianao hoe le fiainan'le vahoaka mihitsy no tsy tavavoaka mialatsiny amin'ny teny aminao fa taloha ny hoe ariary roa ny entina ny enany fa rehefa ho avy ny financement sy ny anina rehetrrehetra mety ho ariary folo no entina ienana dikan'izay fa mba miakatra ny farim-piainanao fa mety mbo ao anatin'le fahasairanana foana ianao zay ny fomba hijerena azy raha politiquement zay nijereko azy dikan'izay rehefa lanin'ny olona amin'ny madéputé a dia ny zavatra ataoko a tsy midina any amin'ny faritra ifa tsy midina any ambany tanàna mihitsy a fa ny zavatra ataoko a dia manatsara ny lalàna zay tokony anatsara ny fiainan'le any anisan'izany a anisan'izany ohatra ny loi sur les partis a anisan'izany a ny code électoral ahafahana mametraka critère hoe oloatra ninona ny afaka mirotsaka oloatra ninona ny tokony ho fidiana zay ny andraikitra ny député a mijery ny lalàna mifehan'ny fiainana eto Madagasikara na ny fitondrany zany na ny ka ny zava-misy anao an'izay ve ireo candidat reo mamela kely aloha hiverina aminy sady kabary efa malinany atsika ty mo mahasoa ihany a ianao ve zany matoky eny tsy dirako resaka politika aloha social hiditra ihany a rehefa avy eo ianao ve zany a matoky sy mino fa mety hatramin'izay ihany fifidianana sy ny zava-nisy teto raha resaka fifidianana no lazainy maiky a fa ny tamin'ity indray mitoraka ity raha ohatra ka ny fitarainana marobe izay tonga ny amin'ny fitarainana mahakasika ny fifidianana fa amina tokantrano anankiray a olona enina anao izahay tao an-tranonay a izay mivady ihany no ny fidy fa ny ambiny tsy ny fidy zany zavatra anankiray azonao antoka ve fa tena ny vahoaka no ny fidy tamin'ity indray mitoraka ity zay anankiray le fanontaniany enikajy teo azafady indrindra
ny fanontaniako hoe manoloana fanakaiky any amin'izay zavatra nambaranao teo zay ny firenena zany amin'izao fotoana zao ireo député candidat député reo ve tsy sanatry mety hoe anao tahaka ny teo aloha araka le ayany bentanana soavina teo hoe hanompo filoham-pirenena ankolaka fotsiny indray fa tsy tena hoe anova zavatra avita zavatra le aya mantsy ny tena verimberina ny aya tsy havanana zay foana zavatra misy raha ohatra ka resaka politika marina be mihitsy ny tenin'ny Canada Rigobert voalohany tsy teny akory hoe volonté politique fa zay foana le ediko hevitra rehefa efa teto indray mandeha ary ny teny an'izay hoe ny culture politique mihitsy ny tsy misy fantatry ny mpanao politika ave a Madagasikara inona ny politika ary ny antoko politika maro be zay tsangana teto isa no manana ny fepetra zay ahafahany manangana mahantoko politika azy afa-tsy hoe manana olona 20 ao anatiny izy tsy teny zany afa-tsy ny hoe manana science po ve izy manana conseiller politique ve izy manana communication stratégique ve izy zay zany izay zavatra anankitelo zay tokony mipetraka farafahakeliny zay ho amina antoko politika mba ahafahana mamolavola tsara hoe inona no atao hoe politika eto amintsika ny atao hoe politika ary saika manimba ny sainy ny olo-pirenena zay efa lazain'ny Canada Rigobert teo ihany hoe efa tena tsy mirona sady leo politika ny olona any kanalony mba nisinisy ihany kokoa ny any amin'ny tsy miankina zany zay anankiray marina mbola marina ihany le teny teo fa mifanindry ny asan'ny solombavam-bahoaka sy ny bentanàna na mpifamadian'ny olona le tsindrim-peo nataony mpanao lalana fa tsy nataony mpanao lalàna ary matetika dia variana any amin'ny intervention fa tsy variana any amin'ny session matetika zay aloha ny zavatra hita teo aloha ny amin'izao antenaina mba tsy hoe zay tsony matetika any amin'ny hoe manam-pahefana aho fa tsy amin'ny hoe izaho dia isan'izay misolo vavavahoaka ka manao ny raharahanyireo tsy hoe hanao ny raharahany vahoaka moa zany fa manao zay atafitany afatry ny vahoaka any atapony ary manao zay mba tatitra azoko atao vahoaka avy amin'ny etapony mianao nareo dia ohatra saika malykely azafady osy izy ianao hoe vahoaka ny fidy fa inona ny atao hoe vahoaka le tsy mifidy zany tsy vahoaka amin'izay terme vahoakanao zay ny tsy nifidy vahoaka aka ho fantatra ny olo-pirenena amin'izao fotoana zao aza zany amin'izao fotoana zao aza zany ny olo-pirenena dia izay manana ny kara-panondro ka mandray anjara amin'ny raha-pirenena fa ny vahoaka dia isany zany raha tsy mandadiarina ny zaza raha voateraka ka misoratra amin'ny bokim-panjakana teraka monja dia vahoaka izy zay ny antony tamin'ny andro fahampanjaka no nisy ny vahoaka fa amin'izao fitondrana olo-pirenena nasangamba oapiko kely anao ny ty ny raha lahako iva ho tenenina dia hoe azadino araky ny teniko teo 50% no nandeha mifidy fa misy kio ny 50% tsy nandeha nifidy tsy nanionazako indrindra io tsy fandehanany olona tsy nifidy io lay 50 isanjato ihany kio dia andao tsy hotsonitsony avo fa misy zavatra tsy miteny ao izay tsy miteny zay dia tsy tokony hamavaniny mpanao politika tsy tokony hamavaniny zay mpitondra hitondra ny firenena raha tahiny ka lany tokoa aoriana ny filazana amin'ny fomba ofisialy na ny solom-bavambahoaka zany na ny filoha-pirenena zany hoe anjaran'ireo olona solom-bavambahoaka lany sy ny filohan'ny repoblika zay olany afaka andro vitsivitsy moa no tokony mandinika ary mandray fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana ny firenena ka tena anova zay ihany mianao velotso tena manova midika zay fa sarotra dia sarotra no andraikitra tena sarotra tsy moramora za mahita fa tsy moramora ary na iza tsy moramora ny manarina ny fahavoazana be dia be zao ny antony zao nisy ihany ny crise teto raiky amin'ny sivifolo taorianan'izay raha ohatra ndao itsika resaka le aya le olona anankiray teo hoe empêchement mifona foana am'le teny vahiny am'le terme technique le 96 natahorany teo ohatra le hoe tsy maro anisa ao dia avy eo anongana any fa nisy tetezamity atao aorianany iny nilamina tsara iny tetezamity iny tonga ny crise manaraka mbola ataontsika hoe fiverenany filoratsiraka dia nisy crise ihany teo nekeketsika tonga 2002 nisy crise teo na dia tapena nary tady brikaville na dia nisy an'izao korotana samihafa mety hoe faminon'olona tsy fantatra tsony teo iny fa ity crise indray mitoraka ity dia tena ny psychologie ny olona mihitsy no simba tena niantra tany amin'ny sain'ny olona le izy ny antony dia zao hatramin'ny farany ary
tsy nangina magro ary mbola tsy anginy fa hatramin'ny farany koa dia mbola tsy manekresy ary mbola tsy te haneo ny fahamarinana ihany koa ny tariky ny 2009 ka zay le ataoko hoe ho sarotra dia sarotra ny amin'ity tsy ny ara-toe-karena ihany tsy ny ara-sosialy ihany tsy ny ara-tsaina ihany ireo rehetra ireo miaraka culture politique tena horaisiko iny fa mizara tokony ampitaina amin'ny olona ny atao hoe culture politique zao aloha azadiny hoe ny famolavolana politika nge ho an'ny antoko za moa tsy manana antoko misy ahy ekena misy mahatsara azy iro azy misy maharatsy azy misy moa ny fomba fiteny taloha araky ny mahazatra de hoe le masakara-potokevitra tsisy maharatsy an'le masakara-potokevitra nisy antoko teto naharitra ny taona tena naharitra ary zao aloha tsy tazana ntsony satria reny ny fitsiraham-bahoaka amin'ny fifidianana mila jerena ihany zay am'izao fotoana dikan'izay de hoe le culture de izay culture politique izay a de mifandray satria culture ny volonté reo zavatra reo zany a de tsy maintsy mifameno ka ho an'ny mpanao politika ho anay mpanao politika satria olo mofidy ny tena manana an'izay ve ny tsirairay indrindra ho an'le député lany am'izao fotoana provisoirement moa zany atreo le hoe raiky amby dimapolo am'izany ohatran'izay ihany koa ny président de république ho avy eo zay mbola tsy fantatra moa le izy andao atsika zay culture zay hoe anazava kely a ny miresaka motion de censure nareo a miresaka empêchement nareo mety mbola hitranga ve zavatra azadininareo efa niova ny cody mifehany ao amin'ny assemblée taloha raha mametraka empêchement ny député de dans une semaine rehefa mahazo ny atsasamanila de mba miditra le zavatra am'izao fotoana zao izy a tsy maintsy mahazo ny 3/4 ianao a de 60 jours vao mipetraka le motion de censure le empêchement fa mandritra n'izay fotoan'izay a ny président afaka manao contre mametraka motion de censure amin'ny député ary ny président veto tonga de appliqué tonga de mandeha ny session de tonga de mangataka amin'ny fandravana izy ndikan'izay zany a reo député reo de mila mitandrina manao zavatra tena miasa amina conscience fa tsy asa anongana na hijery ny tombotsoany satria raha hijery ny tombotsoany izy na hijery ny tombotsoany ny parti izy a rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny président izy de raha van'ny président io assemblée de vita zay zavatra zadiny verina ny fifidianana solombavam-bahoaka zay mahatonga milamina nsaiko hoe andeha izy tsy fitovik-hevitra amin'ny mety ho be dehibe ao fa ny resaka fampandrosoana tsy maintsy misy fampandrosoana ao avoakan'ireo ary azadiny fa ny mpitarika an'ireo anankiroa ny président Ravalomanana zay mampalahelo fa voatery manavao amin'ny fijanonany any ivelan'indray satria tsy laniny anazy de tsy maintsy a mametraka reo olona voafidin'ireo tsy maintsy mametraka politika vaovao a entina ampandrosoana ny firenena ary ny zavatra anankiray nytenenina teo de hoe le député veo sisy nareo ay ara asa amin'ny législative amin'ny commune amin'ny ben'ny tanàna mialatsiny amin'ny teny aminareo fa tamin'ny 92 eny ny lalàna napetraka teto Madagasikara de ny député indray ny manao ny asan'ny exécutif manao ny asan'ny ben'ny tanàna zay ny tsy napeten'le izy ary zay mbola takin'ny vahoaka io hoe ny député tokony hijerenay fa raha ny tena izy ny rariny a ny député tsy hijery ny vahoaka fijery ny lalàna mahavelona mahatsara ny fiainam-bahoaka fa ny mera ny tokony hijery ny fiainam-bahoaka akaiky zay ny zavatra diso foana am'le angatan'le olona mifidy hoe zay raha ifidy anao tetandremosa hoe dininao rehefa aveo na sao de tsy asarainao ny lalana eto député tsy manana an'izay fa raha mera ny resahanao an'izay de manaiky zato isan-jato zay ny fiaraha-miasa amin'ny député sy ny ben'ny tanàna tsy tokony hifanisaka andraikitra mihitsy reo ferina amina culture politique manko a misy fifandraisan-dolo ny teninareo na ny tenitsika ny culture politique ny culture dia ilay zavatra tsy maintsy atao ary tsy maintsy vokarina ny volonté dia avy amin'ny sitraponao oui dika zay zavatra samihafa le izy fa mifandray le izy raha tsy manana culture politique lay solombavam-bahoaka ataony ahoany ataony solombavam-bahoaka MMM zay ingany mba tsy ny MMM kosa no manana an'izany toetra zany no iara-iasa amina maire team ohatra zany a zay le favoazana nisy teto hatramin'izay le tsy fananana zay tsy mitovy antoko politika amiko dia ahiliko tsy namako izy na mety ho fahavaloko izy izay tsy mitovy
hevitra amiko na dia mahasoa aza ilay hevitra omen'ilay olona dia tsy ekeko raha izaho no eto amin'ny toeran'ny fahefana na izaho no afaka manapa-kevitra dia tsy mety amiko satria tsy mitovy toetra amiko ilay olona nefany a ny culture dia zao a raha misy hevitra izay tsy mitovy amin'ny hevitra ao kanefa hitanao fa mahasony be sy ny maro a azo ekena ihany oui resaka izy atao hoe tsy hoe manohy ny resaka ao fa zavatra misy ty ary ny ainako ho anaby amin'ny tanàna mihitsy a za mo tsy miankina mazava ho azy tamin'ny fotoanandro tamin'ny findorana tany aloha ny baiko namena avy any amin'ny présidence mihitsy angamba ozy a nomena ny rosolo mavim-bahoaka tamin'izany fotoanandro nomena ny ministre fa isaky ny barao-mpanjakana na chef de service na directeur da rehefa tonga izay be ny tanàna misy zavatra mitona ny projet na mizara tokony atao dia ny zava-misy ao ambaniny somaine reny tokony araiky mpanjakana ireny dia efa misy liste elatsiny a any be ny tanàna lano iantaoko hoe anyme ohatra ohatsindrano dia efa tonga avy any ianao milaza miresaka amin'ilay ministre anatonana na ohatran'izany dia efa misy ny anaranao ao IND anao indépendant le IND dia mialatsiny fa tsy afaka mandray aloha farapitsy miverana na antsona mihitsy ilay solom-bavahoaka le député lany eny amin'ilay toerana ahoany ty namany ty mety amintsika ty afaka mifanaraka amintsika ve ty fa hanao soni fa hiditra ato amin'ny tokontsika zay tsika efa manao zavatra zany hoe noentina mpanosoana ny firenena so dia izay no averineto mety mbola iverina ve tsy mety zay ny za dia manafatra tsy mitovy hevitra amin'izay andao mba tsy zany no averineto fa zany nanimba ny firenena ary zany no nitakiany vahoaka tamin'ny 2009 hanovana zany fomba fitantanana any amin'ny firenena ohatran'zany dia zany tokoa karaha tamin'izany ary tsy nisy fitoriana 50 mihoatra tonga tany amin'ny tompona ndraikitra fifidianana ohatran'izany zavatra nisy maika fa raha amin'izao fotoana izao zay misy fitoriana be da be tonga ohatran'izany dia ilamina ve allo tsy mitovy hevitra amin'ny zao ny asafaiko anao tsika samy matsapy samy matsapy tsika na zay député na ny lany na ny tsy lany na mifidy dia samy matsapa fa misy zavatra tsy indrindra tao anatin'iny fifidianana iny ary ny voan'iny résultat iny a dia nahitana fa misy zavatra tsy mety tao anatiny tao misy zavatra tsy mazava araky ny lazaiko ny olona hoe nanontany ahy hoe fa ahoana zay 12 mianaka tao amin'ny tokantranonay fidy anao tao amin'ny bureau de vote nefa ahoana no zéro liste io za hoe za mety mba ho ariporteur ihany fa za tsy magicien ohatran'ireo tsy mahay an'io magie io ka le izy a raha malala fa misy zavatra tsy miady tao anatin'io nefa zay kory tsy midika hoe le olona lany a voatery amin'iny zavatra tsy ara-darana iny fa le olona lany any mety manana personnalité any izy mety manana ny saina izy mety manana finiavana ampandroso izy ary za raha mijery fotsiny aho hoe ny olona lany tao amiko zay nametrahany mpifidy fanontaniana fa ahoana iny ny lany inona moa ny avaliko azoko nitositsika samy fiditsika fa iny nahazo mpifidy PDP rehefa ho tonga any amin'ny assemblée izy a tsy amin'ny artiste azy tsony eny noetiny any tsy ny azadina olom-boafidy izy any olona politicien izy any censé ou technicien rehefa tonga ny anatiny any ary tsy maintsy izy misadapté amin'ny zavatra ao anatiny ao ny zavatra anak'iray tiako mariana ihany koa dia hoe manana isabe ny mapara ao anatiny io nidikan'izany zany a dia rehefa tsy manana majorité absolue anao anatiny io dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny olona hafa zay ny zavatra tokony ho hita ao anatin'io assemblée io tsy mahampino ahy dia hoe mamparatsy ny mouvance ara-valymanana ve hiaraka ny indenileto MMA sy ny indépendant rehetra sa izy ny any ao fa ny zavatra fantatra dia hoe ny anankiray amin'ireo parti ireo tsy maintsy hitady an'le indépendant ary zany fakanan'ny indépendant zany azadiny fa zany natao hoe géométrie variable atao anatin'ny assemblée nationale tsy manana stabilité mihitsy ny assemblée raha vao ny géométrie variable ny oetinao zay ny ilaina ny hoe manana parti ny olona ao anatin'ny assemblée satria ny olona manana parti dia manana discipline manana programme ary manana zavatra tsy maintsy tanterahana ka iresaka n'izay majorité zay tsika ao anatin'io ary mety iresaka n'izany hoe ohatran'inona ny olona ho président ny assemblée alohan'ny atongavana any amin'izany hoe primature zany ho anahy ny olona tokony ho président ny assemblée io a dia tsy amin'ireo anakirongeda be reo fa na izy omena ny indépendant na izy omena ny troisième force satria na mahatonga an'izay amin'izay misy équilibre na idée ao anatin'io misy équilibre na idée io ary mety irindra tsara izy rehefa olona tsy ao anatin'ny mapara sy
ny mouvance ara-valomanana mitatana an'io fa raha vo nyray amin'ireo zay mitady majorité amin'izao fotoana zao no mahazo an'io persoir io dia za miteny aminareo fa ady io ary vetivety io dia korotana. Resaka politika omeko fitenenana Rigobert Rakotorso. Le izy aloha misy zavatra ohatrany mba tiako azavaina aina ao anatin'le izy hoe mbola tsy tafiditra any amin'ny assemblée aloha zany le député amin'izao a raha izany ny fomba fijeritsika dia tsy lamina ny firenena ho anahy ny zavatra tokony mba hampitaina amin'ireo naman'ireo hoe zay ny arabako manokana azy ran'ireo naman'ireo a hoe arabaina provisoire zay zany le izy ka raha aty ambolohany isika dia fa hijery an'izany kajikajy politika zany nareo dia tsy handeha ny firenena amiko zany a matoa anao milatsaka ho aho ho solom-bavim-boaka ho andro zareo ny tena motsy ao anatiny dia tokony hojerena mihitsy hoe solom-bavim-boaka ny Madagasikara raha veriko fono zay tsy solom-bavim-bahoaka hitady tombotsoa ho an'ny tenany solom-bavim-bahoaka hitady tombotsoa ho an'ny antoko misy azy na ny vondrona na n'olotra azy fa zany fametrahana prime ministre zany anie tokony raha midinika anie zany e fa tsy hoe zay nahazo be dehibe dia nareo kelikely reo nyvo ikorotana ny firenena fa maninona moa raha edina hevitra prime ministre zany angeny tena mitondra ny firenena e mitovy amin'ireo député reo dia fiaraha midinika izy ka matoa izy tonga amin'ny assemblée dia fiaraha midinika zay indrindra tokony apetraka za tena misaotra anao amin'le culture andao ampitaitsika amin'ny olona mihitsy ny fananana zany culture zany iainana tena iainana ary ho ampiasaina amin'ny fanaovana politika ny fametrahana olona mba hita ka mety ary betsaka tsy lan'olo manga ny firenena tsy lan'olo manga misy an'izany eo amin'ny indépendant misaotra anao a fa tsy voatery ho any amin'ny maparana ho any amin'ny mouvance ara-valomanana ary ombako mitovy hevitra amiko ianao ny amin'izay hitondrantsika n'ilay firenena tsy hoe manaraka fotsiny a fa izy io ve zay mbola tsy fantatro ny adevitra momba an'izay enikajy fa nga tsy maintsy ny ao anatin'ny député a everiko zany fa ao anatin'le le constitution sy namany any ivelany azo atao betsaka iny manam-pahaizana any ivelany any zay tsy nitakosina amin'ny resaka politika maloto natao ho an'ny fanao politika teto andao majerevany zany ho jerevany zany satria misy olona manam-pahaizana isika tsy resaka présidentielle nareo ve mino hoe tenihevitra tsy mpiana iny nareo ve mino hoe nireo force politique atao hoe roa voalohany ataoko anaty farangisoson'ireo dia isy anaiky hoe anome ny toerany prime ministre ho an'ny antoko na ny force hery politika hafa amin'ny lafiny anankiray be dehibe ny olona nefa midradradradrany ny fiarahamonina eny tafaretsaka amin'ny mpanao gazety hoe fotoana ranga zao tokony mba hipetraka amin'izay ny mpanohatra hoe mba io dia manana ny satany tia ny filoham-pirenena dia mpitondra dia mba samy manao ny asa tandrefy azy fa tsy mpanao politika eto tsy zay mihitsy aloha ny raha zava-misy zao mbola ifanoritana ary le izy zay anie le culture politique voizina foany zay anie le toetsainy tena tia tandrazana zao a araky ny teny teo misy manam-pahaizana eto be dehibe a tsy mitsabatsabaka amina resaka politika tsy miraraha izy fa raha sady manam-pahaizana no endry a no manao politika lasa lavitra ty firenentsika ty fa amin'ny olona dia mieritreritra ny olona raha maloto ny politika amin'ny mpanao politika dia mieritreritra ny ankamaroany ny mpanao politika hoe dondrona ny olona hitanareo fa tokony hifandaminareo zavatra ireo raha tia tandrazana mahay olo marina miditra koa ao anatina politika dia mandroso ny firenena ny zavatra mampalahelo dia zao a hiazakazahany olona be dehibe ny toerany dia ho amin'ny tombotsoany manokana zay iny tsy maintsy ampipetraka an'le culture politique ahafahako manaika ny hafa zay tsy mitovy firehana na tsy mitovy fiandanina amiko le culture politique angamba efa azo jerena saty arazo resahana hoe ilamina ve ny firenena aoriana ny voka-pifidianana le culture politique aloha resahako kely ny zavatra tiako marihana amin'le culture politique dia zao ny atao hoe mitatana firenena amiko dia sokajin'olona anankiroa ihany ny sokajy voalohany dia ny atao hoe administrateur civil zay niofana ho an'ny fitantanana ny firenena ary ny faharoa dia ny politicien zay nianatra momba ny fitantanana ihany koa firenena amin'ny politika ny akoatran'izay amiko a dia technicianna daholo a afaka miconstituer secrétaire général direction générale sy ny sisa any anatin'ny ministère any anatin'ny présidence ka le olona hofidina zany a tokony fantarina hoe tokony mivoaka ao anatin'izay sokajy anankiroa zay aloha zay sarotra be amintsika satria ny atsika ny olona manam-bola manana omby manana inona sy ny sisa
rehefa zay ny fahitany azy de hoe aloha nitondreo fa tsy maninona eretany eo zay zavatra nefa rehefa midona amin'ny potolo izy vo tonga saina le olona hoe tena tsy marina ny tokony ray aloha zay fa ny faharoatiako tenenanao de hoe ny culture politique ane de zavatra tsotra ny société civile sy ny indépendant rehefa miditra ao anatin'ny fitondrana de inona ny ataony ny resaka social ny resaka droit de l'homme zany ny tena zavatra ediny fa ny resaka politique gouvernance resaka politique économique resaka finance teny aminao fa tsy mitena hoe tsy vo maîtriser nisy rehetrehtra akory zany fa zany zavatra zany an'ny tena olona miofana momba ny fitantanana ny firenena ary ny atsika ny critère atsika hatramin'izao za aloha miaratsiny amin'ny teny an'izany fa ny olona voafidy eo de eritreretiko hoe mety hanana an'izay an'izay izy mety hanana an'izay critère zay mety manana zay qualité zay indrindraindrindra fa raha ohatra mahay encadré tsara izy manaraka tsara ny toromaritra ny olona sy ny manaraka ny etaeta amin'ny vahoaka izy a za tsy mino fa iskorotany eo ny ao any fanontaniana lehibe mba tiako tena hovaletsika de hoe zao vanim-potoana zao ve feno ve ny fiapetra ahafahan'ny vahoaka madinika manantena fa isy mpitondra tena hanao ny asany amin'izay manomboko zao ary isy mpanohitra tena hanao ny asany mba hiaraka hanasoa ny firenena za avy hatrany de manao tsy feno ny fiapetra misy zavatra nangatana anankiray ohatra atao ve ny confrontation mbola tsy hitavaliny hatreto aloha de mbola miaraba inona moa le filazany azy teo provisoire tsy haiko te malagasy vonjy maika azafady tompoko zay anankiray faharoa manarakaraka an'izay raha vita eo io ka hita ny tena marina hoe iza nandresy na iza no tsy nandresy mahay mandresy ve le nandresy tsy anao valifady tsy andatsa ary mahay resy ve le resy ina le confronté tsy ilavaniny ny vokatry ny fifidianana bulletin sa le PV mazava loatra bulletin ny vokatry ny fifidianana zay ahafahana manamarina fa itiny marina na ny bulletin na ny PV fantanina mitovy ihany zay napetrako tamin'ny tatamrazavinakoto zay apetrako amin'ny Rigobert ho ana angamba ny andrasako kely kosa le resaka hoe confrontation e somary ohatry nanahitra izy iny ary somary enikeniky ihany ny olona miresaka hoe tokony ataony confrontation eto marina fa tsy mainka isika ametraka ny hoe filohan'ny république amin'ny zavatra mety hoe misy tsy fanarahana ao anatiny azadino nefa ny fa izany bulletin unique manerana Madagasikara zany no andeha ho takina ho atao confrontation de fa tsy maninona moa atao hoe miandry angamba zay kosa angamba tsy tokony edina hevitra fa ny zavatra tokony apetraka ny hoe angatahana ny anaovana n'ilay confrontation na ny any amin'ny législative na ny présidentielle de ilay PV satria misy anie candidat député tsy manana akory na délégué ny bureau de vote ka inona mitabatabany fa ataovany confrontation zany hoe misy fatara zany hoe nilatsaka député fa tsy niomana na ny propagande ara-tsy nataony na ny affiche izy tsy manana kinona ny confrontation angatahany ohatran'izany présidentielle na tamin'ny premier tour ty deuxième tour ty mo tsy fantatro hoe tena nahafeno ny délégué ny tsirairay ve karaha nahafeno délégué isaky ny bureau de vote 20 001 inona no confrontena tsony antana hoe to le PV avy any amin'ny délégué tsirairay avy dia andao ifampijerena hoe ity le izy tsy za moa ny ifampijerena azy fa izay zany hoe azo eritreretina ny tokony anaovana azy ary iny moa anjaran'ny CES no manao ny fandaminana raha ohatra ve eny amin'ny commune iadidiko zao misy vokatra tena tsy nasana neny aminay tsy mba nisy olana zany na ny législative io na ny resaka présidentielle zelany eo de zay aloha ny amin'ny commune nalefa fa ity ny zara tiako ampitaina ao anatin'izay ary somary taritiky lavidavitra kely le fanazavana eny amin'ny commune ny soavina ve tsy nametraka fitaraina le tsy misy requête de tadiavinareo confrontena amin'iny donc any amin'le bureau de vote zay mety nahitana olana ka nisy requête napetraka no tokony anaovana confrontation zay kosa angambany tokony mba hanentana atsika zay indrindra aoka tsy ho diso fandray zany isika amina resaka anankiray satria tsy hoe ny any amin'izay toerana marina ihany koa na ny any amin'izay toerana tsy nahitana fitoriana dia ho atao zany confrontation izany
fa izay tokony atao dia atao averinao foana le culture politique averinao foana le culture politique efa zao ambiance zay le ambiance zay mihitsy nanantole fantaniko hoe le zava-misy hevitra mifanditra atreny amin'ny fiarahamonina io ampy ve tokony hoe irisona am'izay ho am'le hoe antoko-mpanohatra manany maizy azy mpitondra mpanjakana raha vao io nitarina tatamy maitsy be amin'ny teny de zao te hiverina 2002 tsika andao ny firenena tsy hotaritina makany amin'ny 2002 intsony am'le resaka problème tamina confrontation tamin'ny fotoanandro fa ny anahy zany ny zavatra nytanaky ny olona na ny vahoaka eny amiko iny ny vokatra ary bitsy moa mifampiresaka ny zay le mahampiaramonina satria ny anay ka napetraka mihitsy hoe orzala ny fihavanana ny taloha fa ny fomba fijeriny tsy mitovy dikan'izay zany ny vahoaka iny tsy de manana olona confrontation na tsy confrontation ary reny koa safidy tsy natao marina fa nisy proximité teo fa tsy ny akory ny safidim-bahoaka rehefa ho avy ny fifidianana manakaikikaiky azo kokoa confrontation sy tsy confrontation ny anany confrontation de fifampitahana ny vokatra ny filaza azy amin'ny teny malagasy ny fifampitahana de zavatra tsotra io ohatra amin'ny manao baolina ianao raha nisy penalty ny dakana teo ka maty tsy teninao hoe tsy izy le penalty teo na any na fandaotsika azonao atao mangataka manao réserve fa mifangatahana an'izany fifampitahana zany de oza hoe le PV eny aminao ve aloha PV marina ara-dalàna zay mihitsy le adhevitra ahoana ny nenay satria lasa ohatrany hoe mitadikorotana ihany ame ohatra mialatsiny amandray fitenenana za nanana délégué ary ny délégué de tsy manana ny fahefana hibaiko mihitsy le membre de bureau fa raha ny teny ny délégué hoe tsy ara-dalàna le anina hitsany hoe ohatran'izao misy anina mipetraka teo toy izy le membre de bureau hoe tonga de soraty am'le PV anareo ao de tsy niavinay rehefa avy eo iny PV ny soratan'le délégué iny eny PV tsy manana valeur juridique iny tsy hoentina riam-barika rina iny midikan'izay le tena PV officiel la tsy misy an'izay remarque zay aloha tokony ho hitanareo any anatin'le PV ny anankirehefa roa hitako tany anatin'ny PV de zao raha nahazo 65 PV anankiray rery ny PV ara-dalàna tamiko ny tenenako hoe PV ara-dalàna hitako tao anatin'ny numéro série ny bureau ny bulletin mipetraka tao hitako tao anatiny tao ny numéro ny carnet ny isan'ny carnet naterina tao amin'le bureau de vote izay rery ny nanana an'izay anefa zay anakenina fotsiny délégué nanosiny mantantena hoe ay zara le délégué candidature am'le izy amantsy miteny amin'ny mahampanao politique ianareo de miteny ianareo fa manaiky ianareo ianao mbola te ho voafidy ary ianao mbola te hilatsaka ary za miteny amin'ny maha social amin'ny maha tompona ndraikitra amina fiarahamoninay fotsiny mba tsy isiny fieritreretan'ny olona raha mora ny karakara ny fifidianana zay tena tanaty korotana sy fahasarotana iny asa io tsotra fotsiny hoe mora ihany koa fa azontsika azonareo angeny mangataka fanampiana am'izany hoe de andrasaka azafady indrindra dia atao zany confrontation zany tsy miteny hoe ianareo no hanao ny confrontation ary isika eto tsy miresaka entre atsika fa miresaka amin'ny vahoaka sy ny olona zay mijery atsika zany fomba tsotra fotsiny zay mba izay manko ny fanontaniany Yanikajy teo no nahatonga le confrontation hoe ilamina ve ao arinan'izao tsotra fotsiny misy ny tsy manaiky ny valim-pifidianany azy ny eritreretra fahalany iny izy misy ny manaiky fa io ny valim-pifidianana misy eo ka aninona na aninona mba tsy isy nikorotana de zao ataovany confrontation de tonga am'izay am'le araky le faniteneniko mialoha teo hoe mahay resy resy mahay mandresy na solo mavombahoaka na filoham-pirenena voakasika zay zao ny madame tatamy hoe ny mitenenao hoe le vahoaka no victime ao anatin'izy za miala tsy mitenenao fa tsy mivahoaka mihitsy ny victime ao anatin'iny na ny vahoaka mifidy na ny vahoaka tsy mifidy de manatena fanovana manatena fiovana zay donc tsy mivahoaka mihitsy ny victime ao anatin'iny fa le olona mifidina zay tsy manaiky resy rony no hitarika olona rony mety tondra korotana ka ny zavatra tokony jerena de hoe voalohany indrindra aloha raha ohatra izy manana esprit sportif hoe rehefa resy de resy tsy maninona fa roa manarakaraka an'izay na anao confrontation anao na anao fifampitahany ianao na tsy anao fifampitahany ianao reo olona resy reo tsy maintsy hitrotra foana tsy maintsy anao foana reo ka amiko raha zany ny mpitondra
raha zany eo toy za hoe tsy mijeren'izay olona hitrotra fa hijery kosa n'izay fampandrosoana amin'ny vahoaka ny dikan'izay any koa reo le olom-boafidy reo a olany a efa lany a ailamindreo misy fitongilanana kosa eo aminao manino ianao no milaza fa ireo resy ireo dia tsy maintsy hitrotra fa iretona resy reto tokony anginy misy fitongilanana kosa le izy azafady aleo mba zavaiko hoe mety tsy de hoe mitovy hevitra zay sy tonton iva azafady ataoko tonton moa satria namako izy ndao tsika kosa mba hitaiza vahoaka e hitaiza vahoaka tsika tsy hoe amin'ny fanekena be fahatany tsy hoe hitaiza vahoaka isika amin'ny hoe tsy fanekena ihany koa be fahatany ny zavatra misy anety zao ndraindraiky olo mba jerena ihany satria ny tena molona mpitondra tanora ao anatin'ny commune manana ekipa mpanao baolina sy niatrany amin'ny rugby dia rehefa misy kosa tojo faharesena ny ekipako misy ny mirano mangalatra ny arbitre manino zay manaraka zala manary ho anaty ny tsotra ny fifidianana nga tapitra ny titomité après 4 ans misy après 4 ans 5 ans fatato misy président république ndao ary manomany ianareo dia nizao io zao ny namako ato tsy naomby izy tamity betsaka ny zavatra hitany tsy mety tao dia zao voilà androany azafady anita tamo androany dia manomana ianareo candidat tsy lany reo misy anarivo ny era Madagasikara manomana dia nizao mandana ataovy ilay nataonareo ny tetin'ny commune ny tetin'ny fototany zao dia efa manaovy fa tsy hoe ao anatin'le 15 jours 1 mois 2 mois dia rehefa aveo ndray zao nge nandalo zao ianareo tao anatin'ny 1 mois nandritra ny fanomana fifidianana iny afaka ifataona ndray ianareo io zao vo iverina ny amin'le vahoaka dia rehefa aveo ndray ianareo a tena tsy lany zao fa reple araky ny tenao ary za tena hanetanako ny olona ny latsaka ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena na député teo hoe mipetra ajano ny fitoriana io aza amiko zany tsy ilaina ny namako nataniko hoe nametraka rekety ve anao tsy nametraka tena olokendry anao a olokendry anao satria zao tsy zany mety nitabatabana anakorotanana ny firenena ny tena problemany dia zao hoe ho an'ny olona any ambony any ho an'ireo député ny latsaky reo ve tena malala fahorim-bahoaka aloha zay be ny tanàna ny mahafantatra anio eny aminay misy olona tsy misakafo anatin'ny telo andro misy député ve na candidat député ka niverina eny aminay am'izao milaza fa aiza misy olona sairana tsy maintsy ny be ny tanàna ihany no natonandreo vahoaka reo dikan'izay andraso aloha social ny resahako fa ny kabary politika nataony teny dia lasa ny andraikitray no mitantarainy aiza raha ny farany zay afaka ifataonanay izy vo iverina anjara asanay zay a adidinay zay ka zao ho anaty tsy hoe mamarina le zavatra tiako tenenina na fa dia hoe andao nre mba ionina amin'ny io ny zavamisy a dia mijanona antsika za tsy tahita Côte d'Ivoire eto Madagasikara verina foana verina indray a ny fanontaniana dia zao hoe sady mpametraka fanontaniana ihany a fanontaniana dia zao hoe tsy ikorotana ve sa ilamina ao arinany zao fa tsy hoe tao amin'ny olona mba ilamina oka aloha zavy zay dia ny anankiray manarakaraka mitona ny olona ilamina raha mitona ny olona hoe ndao andrasa aloha zay le fitaizana tokony ataontsika miainga any foty ny culture politique iverany footballeur tsy mitovy amin'ny fitantanana raharam-pirenena zay aloha anankiray satria zokiva zao teo dia efa niteny hoe misy critère ngianana zany olona mitantana firenena zany manana ihany koa ny mpitantana leadership mitovy daholo amina fitantana rehetrarehetra efa na dia hatao mitokantran'ny kely anankiray ihany olana amin'izay le tarazo politika napetraka hatramin'ny 72 hoe raha vao tsy manaiky fifidianana tsy manaiky an'le rafitra politika dia miverina eny an-dalambe 2002 2009 ka iverina amin'izay a vetivetiky dia iverina amin'izay a zany amin'le resaka teo dia mbola zay foana le culture politique mila apetrakintsika io isika raha tsy lany tamina toerana anankiray a tsy hoe tsy nahalany aty toerana ity ka raha misy mifona indray activité anankiray zay azoko atao amin'io toerana io ampandroso an'io toerana io a dia tsy anao a nefa ny manana ny fahafahanao anao activité na asa soa na inona ao amin'io toerana io ianao a dia ataovy zay zany zavatra anankiray zay mila apitaina amin'ny olona ihany le candidat député indrindrindrindra ireo reisy rehetrarehetra zany tsy ny candidat député ihany a satria izy nanandresy ary matetika saka nazava kely aho eo amin'le hoe misy korotana na tsisy korotana ny zavatra tiako sosokevitra omenan'ny député lany zany a dia ny andraikitra amin'ny voalohany a dia mandrafitra ny atao hoe lalàna amin'ny fean'ny mpanao politika sy ny lalàna amin'ny fean'ny parti eto Madagasikara za dia ty ametraka hoe tokony isy lalàna mametra
ny olona nandray andraikitra ambony président zany na premier ministre zany sy ny sisa rehefa tsy eo amin'le toerana ntsony izy a dia tsy mahazo miresaka momba ny politika tsy mahazo mihety eo amin'ny tokotany national. Efa misy lalàna ihany mitovitovy amin'izay satam-panoatra zao fitarika eny antoko-panoatra zao tena ohatran'ny lehibena androm-panjakana kely mihitsy zany izy voalaza lalampanorena efa mba manano toerany ihany dia mife hoe ny mpanohitra dia miditra ato anatin'ity fa tsy mandrara mihitsy ny filohan'ny teo aloha tsy teny tsy hiditra ao anatin'le tokotany aza diny fa ny zavatra misy eto amintsika ny filoha taloha reny no mitarika fa tsy misy hoe ministra taloha no mitarika ny filoha taloha lehibe anatoko no mitondra ny ihany zay zavatra zay lalàna tokony apetraky ny député hoe rehefa nahazo anandraikitra ambony ianao a mahazo mijanonao amin'ny antoko politika ianao a fa tsy mahazo tsony ny teny ao anatiny akoatra ny lalàna apetraka dia misy fampifehezana règlement ao anatin'ny parti zany tokony ifehan'le olona hoe président d'honneur ianao sisa fa tsy ianao tsony nitarika an'le zavatra amin'izay fotoan'izay reny olona reny a mipetraka mijery ny zavatra hitantsika ny amin'izao fotoan'izao dia reny olona reny no mitsikera reny olona reny manenjika reny olona reny mametraka vaolana nefa izy efa teo amin'ny toerana ka inona zavatra tedavitsika azontsika tsaina hoe miala tsiny afa tsy hanonona anarana nisy filoha teto ny tatana amapolo taona zay efa miverina fandrony mbola hiverina ihany zany zavatra any hoe tsisy afa-tsy olona anankiray ve eto amintsika tsisy afa-tsy parti anankiray ve eto amintsika tsisy afa-tsy idée anankiray ve kely roa minitra enikaja somary tsara ihany mba hitatara iresahana momba n'le hoe mpitarika antoko le lidera mihitsy am'ireo leader reo zao tsy maintsy azakazaka ho lehibe ny androm-panjakana zao izay mihitsy matsy ny tsara tokony apetraka am'izay amin'ny fanovana ny fanaovana politika eto Madagasikara sy fanovana ihany koa hitantanana ny firenena inona ny antony sao dia mba tokony tonga ny fotoana fangalana retrety ho an'ireo tête na mbola misy tanora izy ireo ndasoloha le lehibe ka le lehibe ny tenenina politika tsy misy retrety tsy misy retrety fa fomba fiteny le hoe retrety zany hoe tsy te tokony dia anelingelina ny fomba fanaovana politika le lomorina tany aloha intsony fa efa mba miova manaraka ny toetrandro ny fanaovana politika eto Madagasikara tiako mpitenenina aminao dia zao ianao ihany teo no miteny fa le lidera mihitsy le olona efa nandray fitantanana ny firenena efa président république no manome baiko anakorotanana ny firenena ngambany izy ny mahazo tombontsoa amin'izany tsisy a ka eo zany mila tandremana tena hoe ny fomba fijery fanaovana politika eto Madagasikara dia tokony hovana amin'izay a ariafitra ao anatin'ny lala ohatra ny nandanina vola nandaninandro a tamin'ireny assise nationale conférence nationale aiza amin'ny faran'lizy everiko hoe nahafahan'ny olo-pirenena nandanjalanja ary namakafaky zay ady hevitra nentsika zay a efa tady farana le izy tsy ampy le ora iray a fa zao omeko fitenenana tsirairay avy nareo mamintana izay tianareo ambara ao anatin'ny hoe zava-misy amin'ny firenena zao teny mihitsy a ny antony dia zao raha fomba fijeriko manokana aloha Zoky Rigobert ny mpanao politika taloha zany endry kokoa noho ny ankehitriny raha ny fandinihana ny tantara moa fa ny tena mbola tanora mbola tsy zalala zavatra be deabe ny fanampin'izany ny zavatra tsy hita fa ny taloha aza endry kokoa sika malagasy sa manana ny kolotsaina fanajana zokiolona zay zany teniko farany dia zao misy zavatra anankiray ihany koa aloha zay tsy azo tsinotsiniavina izay somary nahatonga ny toetsainy ny fahasimbana teo amin'ny solombavambahoaka dia sika tsy hitantaratra kokoa izy ireny manoloana ny ministra fa amin'izao fotoana izao dia tokony apetraka tsara amin'ny toerany a solombavambahoaka eo amin'ny ametrahana azy amin'ny toerany a ny olona mendrika aja ny olona omeka aja dia tokony homendrika aja rehefa napetraka amin'ny toeranareo amin'izay ianareo solombavambahoaka dia tokony ahatsapa ilay andraikitra araka le zavatra rehetrarehetra nylazaina teo hoe inona ny anjaranareo manoloana ny vahoaka izay nifidy anareo a inona ny anjaranareo manoloana ny firenena inona ny anjaranareo manoloana ny tenareo sy ny ankohonanareo satria ny fanana solombavambahoaka dia ny zanaka solombavambahoaka no manimba azy raha hita tamin'ny 4 teo aloha zany ny farany indrindra dia zao ny arabanareo dia aoka mba ho tanteraka ao anatinareo le kolotsaina politika izay manao hoe tsy namako tsy avako tsinitsiniko fa malagasy raha ihany pray firenena pray tandrazana miara voaka eto tsika sambatra miara maty eto tsika dobo saotra dobo Ivara Marzon ny nany etoko amezana azy dia tsotra ho anareo zay lanindreo aloha dia ny andraikitra reo mavesatra dia mavesatra mihitsy
zavatra irariko tazominareo dia tsisy afa-tsy hoe ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny lalàna izay arafitra reo ka tokony mihitsy lalàna vaovao ife ny fomba fiainana sy ny fomba fitantanana eto Madagasikara. Zay zany andraikitry ny député ary zay irariana ny tena atotrosany zay mandritra n'izay mandahana 5 taona zay. Faharoa kosa dia miantso ny vahoaka rehetrarehetra hoe ny fifidianana ny nangatantsika, fifidianana ny eretantsika nandritra ny 9 taona miteteza mita vity izy iny anjarantsika amin'izay manana foitony mba hiatrika an'izany hoe fandrosoana, hiatrika an'izany hoe fiainana vaovao zany fa na iza resy, na iza maresy, na iza korotana, na iza anao zavatra eo dia ny anany angatahako aminareo dia hoe okonareo hotony alala amin'izay hoe tokony efa hivoatra amin'izay ny fiainanareo, tsy tokony voaribiribin'izany zavatra antsononareo fa tokony hiatrika ihany koa nareo ny atim-piainanareo isan'andro isan'andro ka dia maka heriny rehetrarehetra ary mirary soa ny besin'ny maro. Rigobert Rakotorso ben tanàna ny commune ambanivohitra Soavina. Akoatra ny fiarabana izay nataoko ho anareo solombavam-bahoaka izay fiarabana vonjimaiky satria mbola tsy fantatra ny fiovanany amin'ny CES indray dia angamba ny teny kely fotsiny zavatra mba tiako ampitana ao anatin'ilay izy hoe olon-kendry anareo olon-dehibe matoa vahoaka no mifidy ekena fa mety tsy mahafeno ny fepetra takiny vahoaka kory ara ny fahalan'ireo namatsika tsy azo elana kosany dia hoe député ny Madagasikara ianareo manomboka ny vaninandro amin'ny fahalanina amin'ny fomba ofisialy. Izay indrindra zany anaovana fanentanana engane tsy hisy korotana engane tsy hisy korotana satria somary mampatahotra ihany ny fahitana teny misanita no any fa misy ny député aminareo zay voatonona fa mahazo vatobe indrindra ao amin'ilay toerana misy anareo raha tsy nanatrika ary tsy manome voninahitra ny senita amin'ny fanolorana anareo mba hosolom-bavam-bahoaka vonjimaiky zany zavatra zany dia anisany atao hoe hoentina mampieritreritra ny vahoaka ve fa olon-kendry anareo tokony ametraka amin'izay an'izany atao hoe firaisan-kina satria azadino fa ny fihavanana ny taloha teto amin'ity firenena ity fa na iza dia ao anatina nosy anankiray isika mpihavana ny malagasy tokony enareo no atao taratra amin'ny fanovana ny fitondrana ny firenena dia mahereza toko. Eny ary vontatamo Razafindrakoto manampahaizana manokana momba ny psychologie sociale Rigobert Rakotorso ben tanànan'ny Soavina Yves Ramarojaona mpanao politika candidat député ihany koa farany teo tompo klasy tompoko vavy mankasitraka anareo rehetra any tokantrano any niaraka tamin'ny efatra mianada mianaka tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity hariva ity isorana ianao miaraka aminay ary mbola hiaraka aminay hatrany ato anatin'ny fandarana mankasitraka anareo telo mianada ihany koa nanaiky nasaina ary ny vahiny nitondra hevitra maro lafy ankasitrana ianareo fa akoatra ny faneho-kevitra dia tafita ihany koa ny filozofia Nikolo dia ny fitaizana sy ny fifampitaizana ho eny anivon'ny fiarahamonina mba hananatsika firenena vanona ao anatin'ny fahasamihafana ao anatin'ny fahasamihafana ny hevitra sy ny fomba fijery ary ny ady hevitra izay entina tompoko lasy tompoko vavy amin'ny herin'ny indray ny fotoanantsika manaraka veloma indrindra tompoko.